tontolon'ny tantara. Tody, Nosratandrahary, Mpilalao tantara, Ange, Noro, Voangy, Dodo, Faly, ary Liva. Mpandray feo, Randriamanantena tokona sandratra. Setra. Ahoana vini? Setra mitoejasa. Ahoana tsara hoe rinivo? Bevoka? Eno, ary setra. Ary totaitra mafy a ianao e. Zanatsika ane zany e. Faly venao. Aza miteniteny foana eo ianao a? Inona no afaly amin'izany? Andray setra. Nahoana ianao no miteny an'izany? Satria mitady ampitondra zoga amintsy mihitsy ianao. Afantatro tsara nefa olona mivavaka ianao ry setra. Matoa tsy misaraka aminao iny baiboly kely ihany aposinao iny, ka mino aho fa tsy andaha zavatra vitantsika ianao a. Lazao ary setra hoe vazivazy zany tena mangina ianao e, tsy vazivazy mihitsy zany. Ianao ve no miseho hitsara amin'izay ataoko e? Ny fiainanareo aloha jerena sy ampitaina amin'ny anay, zay vao tokony hanery amin'izany zazo ao kibonao zany ianao. Andray setra, andray, ianao ane nanoro sy nampianatra momba ny tenin'Andriamanitra, ko nahoana ianao ndray no mandaha? Fenao ve zazavavy mahay vandoa e? Voatariana ho atsy na ho aroa de manaraka ohatry ny alika kely. Aiza ny tsotra an'izao nefa ranao? De sahanao ve miteny izany amiko ry setra? Andray, adinonao sahady ve nitambitamby nataonao tamin'ny taloha zao resantsika zao e? Fenao mihitsy ny olona tokony ho vadiko sy akako taranaka rinivo a. Fantatro ihany fa olona tsy mitovy sarangana isika e. Nefa ny toky be dehibe nataonao tamiko no nahatonga varivariana sy vary lavo toy izao. Mieritsereta ihany ry setra. Fa mieritsereta e. Mieritseretiko rinivo? Ny anambady anao ve? Manofy ianao raha izany, efa manana mirana ary ahoana tsara hoe ry setra? Sao de vazivazy daholo zao teninao zao e. Tsy mino ary setra, tsy mino. Na mino ianao na tsy mino de zany no izy. Zany no tena tovavy mendrika fa tsy mba zazavavy tsy misy dikany ohatranao zao. Azonao tsara ve zany? Tovavy mendrika zany raha tianao fantatra. Setra, aza ambany manina loatra toy izany aho a, na de tsy tianao intsony aza. Na mahantra sy mavomavo azy zay a, de mba manana ny maha izy anay ihany raha eo amin'ny toe-tsaina jerena. Tsy mitovy aminao. Zao no izy rinivo, raha tena manana toe-tsaina mendrika tokoa ianao, tsy teraterapona ohatr'izao. Tsy zanako io, azonao tsara zany. Mamboly ady amiko ve ianao e? Zany no izy e. Satria te hiala tsy ho rain'ny zaza atao kiboko. Mieritsereta tsara ihany anefa, sao de indray andro any aoriana any tsy ho zakanao. Tady tsara zay teniko zay, tady io zay. Mitovy an'izany koa nge ny tenin'ny farasibako e, samy milaza ho rain-janany daholo miatso tody sy ny sisa. Tingadala. Ay ve fa vao vitako toy izany koa zany farasibako zany e. Zany rinivo no atao hoe tovavy kely saina. Vao tambatambazana vola sy lazana ndalana teny kely eo amin'ny baiboly de adino ny anatra azo amin'ny ray aman-dreny. Toy zany koa ianao. Veloma koa ianao rinivo mahay vandoa, fitiavana olo mandalo ianao rinivo a. Tsy mba nandalo tao an-tsainao akory ve hoe za zao de tokony hanambady anao na nitovitovy aminao? Andray, za mba fitiavana anao tokoa ary setra. Anika tsy tato an-tsaiko intsony ny fitaka de fitaka zay efa nomaninao. Hotaizay karak'izay tratry ny heriko io zanako na efa lavinao aza. Tsy maintsy veloko io e, na de angataka eny amoron-dalana sasanatry. Zany mihitsy ho fahendreny e, atovy zay avelona azy fa zanako io. Ely zany fa veloma ianao.
iziny valoha enjinako sady fa ela koa izay tsy nahitako azy zay seta andraso fa maika hoaiza lany dia efa manao dia maika ery toy pary manao lahy salamaka ay ary hoaiza lany dia efa manao dinga andava mafy ohatran'izao misy dia aleoko kely izy sy efa ilahy ihany dia mbola mitoy ihany lesy ve hatramin'izao ny fanao lahy ka ivery lahy ary ve fa tsara mifikitra amin'ny olona ray tsy fantatra lahy akory momba azy nitoatra ny fianakaviany raha mba izahany tokoa mbola etsika haninonako kaninona ahoana ny tiany lalazaina aloha ka lasa ihany le tsy nisaiko hoe dia tena ratsy toetra daholo mihitsy fe reny tovavy marobe efa nirahana sy niterahan'ny lahy rehetra izany araky ny fidiriny lahy aza mosa aloha tsy niteny an'izany hoe ratsy daholo reny eny efa ahoana fa mba ampitahaina aloha lesy dia izay hita fahandrininy saina midirana dia mba ahoana ary aloha ny eritreritra lahy amin'ireny zanaka nateraka lahy rehetra ireny mba fantatra lahy sy mahafantatra ny lahy daholo sinona daola koa ary za mifanontaniany lahy zany sa za koa ny anarany lahy anaovana ankety oldy jereny lahy ngery ampitany arabe ry rive ka tsy nivy ve iny eny izy mihitsy iny ary zaza tantanany angamba lelazay fa hoe zanako nitsy ahoana lesy ny alalako azy alalahy to saim-behivavy any eny mety zanako ihany angamba nefa ay ve iaika ihany lahy fa zanaka lahy iny fa mahagaga ihany laha tika inona koa ny mahagaga ny lahy am'izany ahoana moa lesy ny tsy ahagaga lazay ny lahy fa tsy mila mahalala azy lahy sady tsy tokony ho fantany koa nefa dia fantatra lahy fa zanaka lahy ihany tokoa sady tsy misy fihetseham-po kely akory nge amin'lahy zany zanga vehivavy ny be fihetseham-polo ty ny tena marina koa lesy dia tsy te hanala azy rehetra reny tena ratsy saina mihitsy lahy tika ratsy lahy ihany mahatonga azy reny teto tany nefa dia izany ve mba vavany lahy mikipy ve lasa mba tazany lahy tsara ihany fa misaringy bolotamba mihitsy ange nivy sy ny menaky ny an'lahy dia tovavy tahaka an'ireny ve lesy ny tadaviny lahovadiko aloha me aza mirediredy lesy ka za nge lesy tsy miteny hoe alay vovady fa mba hampio arabola amin'izay fanabeazana tokony ho ataony ny zanakareo raina ange lahy sady tena tsy tiany lahy mihitsy keo nge ny zaza iny raha izany nyreny niteraka azy nefa hitany isan'andro iny ka inona moa raha ohatra tsy fantany ary ahy ary aza hidirany lalalina loatra koa lesy ny fiainako fa sisy mandreraka be marina fa komisery lahy fa tsisy mikasika ny lany amin'izany tsy hoe mety samy fiainany lahy lesy aloha fa mba misarika ny sainy lahy kosa ho amin'ny lalan'ny fahamarinana tadiony lahy fa tsy maintsy ho lehibe mantsy ange izy ireny ka mba mieritrereta ihany of tsy ahita dada hafa ho azy ve ny reniny asa natazany lahy fihetsiny toloana ty fihetsiny ahoana moa zany tsy dia tsikaro filoatra raha vao natazana antsika toy izy dia mivonjeny ny bataina le zaza dia lasa ny dify anaty olonany izy ka mba mety ho manana ny fisainany keo nge letsy izy efa fantany mantsy fa tsy tia azy sy ny zanany lahy dia alao ny miala mba tsy hifanena amin'lahy ka zay mihitsy koa lesy ny tena tadaviko alao lesy hifarany zany resantsika izany fa tia ny bus fa tonga veloma lahy mandra-piona ary letsy tena tsy napoizika ohatran'izany mihitsy nitoetsain'ilay zalahy iny marina aroka hoe tadiaviko izay nalena izy mianaka teo tena mahaotsana ny mijery azy azy ka fanakaiza zady ary izy teo rere kosa kaika alao natonako mihitsy fa soa dia tsy ho hita eo indray nivo manahoana reo mianaka manahoana tokoko fa nahoana mory nivo no lasa mihafahafa amiko indray tazako nareo mianaka dia nanenjika anareo fa inona moa tokony anenjehanao anay mpangalatra mo izay aza miteny ohatran'izany mory nivo tsy fahavalinao fa tena hoavana hanampy anao tsy misy fihetsaram-belatsika ninon'izany veny ahoana moa ninoko an'izany
tsy voateo ve anao sisetra no ny resaka sy ny ome anay mianaka sanatiry ny evo ny ome anao a mangoraka anao a ay efa ely izay setra tsy nifakahita raha tsy voazao indray le teo iny ary gaka nandrefa nisaraka nareo ary dia tsy midiry akory ny zanany izy teny ny voateo mihitsy zany ay ve voananana nyity zanako ty a dia efa tsy niraharaha intsony izy zany ve telo taona koa na izay ataona moribary a ny mianatra sy ny manana ve afaka hiaraka mandrakizay da teoriana voatsapako zany aleo hoany zany tia fa ho mbola mianatra ve anao zao sa tsy a izy ary nitaiza sy amelona ny zanako raha hianatra azo atao zany tia apetraka mireninao no zaza dia tohizana ny fianarana neny ane efa maty dia dadandray atramina hafatesany eny dia tsy mety salama tsara intsony dia za rery sisany manao izay asa kely hitako eny izay no mba fivelomanay telo mianaka mpalahelo tokoa zany rinivo dia inona zany zao no asa ataonao ataonao inona nefa mifahalalana zany sa hoentinao ho any amin'ny setra mba hifaliany iray sy omehezany tsy ho lazaiko anao kosa aloha izay ataoko nivo aza mandray ao fahavalo ianao efa nilazaiko anao zany ray sotra ny anadahanao mihitsy anampy anao raha misy azoko anampinanao mihitsy angeny tena heritreritra tsy maintsy veloko ny zanako ribary ezaka arak'izay azo atao ary mangataka amin'Andriamanitra mba ho toy ny faniriako sy ny fikasako tsara ny ezaka akasainao rinivo nefa na izany aza sakanana ny fanampiana tiako ataonanao tena vokatry ny foko zany misotra reribary Andriamanitra ny hitahy ianao sy anonotra izay ho laninao amin'ny fanampianana mianaka raha tsy sanatrika ho fakam-panahy natao misetra tamiko ihany koa baiboly eny nentina mitahanahy nivo azo tomany amin'izany ianao tsy mitovy izay setra dia hoe mpinamana aza matiko ianao fa hoana da mahatoky anao tokoa ka tsy maintsy mirotsaka ny ranomasiko rehefa voatohina ny ratry na izany aza nefa dia mbola mamerina fisaorana anao ihany ahy misaotra indrindra ribary misaotra eny ariry nefa mbola maimaikako ihany moa zao fa moka ho manaraka indray toizana andesantsika fa ho ary nefa mbola ao amin'ilay trano falena isetriny ihany ve mipetraka anao zao sa tsy eo intsony izay fa efa mifindra trano ka efa mifindra ity aloha ny adresiko raha ohatra tady ahy ianao ay zao hoe dia ianao dia izay ary fa veloma iza moa no anaran'ity zanako ty raha tsy mahadiso fe mino velomy mino kely andraso aloha tia misy amidy biscuit avy aty amin'ny dadatoa dia mandra-pianao reo mianaka tsy mianatra lesina fa mitanonika eo fotsiny eo ambony latabatra eo lasa ho any saiko roneny hoe mba hay zara ndraiko ary iza andray inona ary nesanao saina amin'izany ny fianarana aloha ezahana mafy rehefa mahay sy tafita ianao dia ho sambatra lavitra noho ny fahafantaranao izay rainao asinao zany tsy roneny mba tiako fantatra mihitsy izay mba raiko izy mbola velona sa efa maty nahoana ny tsy mba nilazainao azy izay marina momba azy zao ary aleo lazaiko mba ampilamina ny sainao amin'izay amin'izao fianaranao zao vita ho ako ka miainanao ary mbola vao nitorotorona tao akibo ianao anaka izany hoe vao nanana anao roa volana zany dia efa lasa ny rainao fa lasa izy roneny ny lasa ny ampitan-dranomasina tsy hoe lasa ny ampitan-dranomasina izy korika fa lasa izy
nandositra ka vao tenany aho dia tapahanao e enao tsara fotsiny aho e vao roa volana tao akiboko aho ianao dia efa lasa nandao atsika ny rainao ary lasa tsy very mintsy tsy mijery maso akory ny fahaterahanao ahono ary neny 17 taona azy zao hatramin'ny naterahako ka hatramin'izao dia mbola tsy mifankahitinareo izany teninao izany ka izany ny marina fa inona ny antony tsy niverenany niady ve nareo sa nisy tsy fifanarahana tsy maintsy nisy antony mantsy na tonga an'izany tsy eny azo lazaina hoe nisy ady ihany saingy ny fahafantarako azy dia ady novolena ihany raha ny marina ady novolena hoana ary neny raha ny fahalalako azy rery miny dia ady namboariny mba hialana amin'ny didy sy andraikitra amin'ny rainjanaka amin'ny famelomana amin'ny fanabeazana anao zay tena izany tokoa very neny no eviny sa misy antony hafa izany mihitsy ka satria raha vao nilazako ny fisianao tao akiboko izy dia tsy nisalasala akory nanomboka nanao teny maharary tamiko efa mpivadiny ray trano ve nareo tamin'izany mbola vao mikarakara ny anao ny raha araky ny filazany aloha dia azo mifakapanazy aika dia nanana anao fa 4 taona neny tamin'izany vao 17 taona mitovy amin'izao taonanao zao mihitsy eno ary neny tena mahaliana any ahafantatra ny tantaranareo hatramin'ny andohany ka hatramin'izao ka izany voalazako anao izany eny fandeha andrimino ny fiafarany ray dia izao hitanao izao tsy hita intsony izy izany rery neny ny tiako fantatra ny fankahitana voalohany ohatra hoe ny fankatisy ny fanaratsaina tsara ve sa nisy adiady kely ihany eny tsy misy antony tokony hanafenako izany aminao nefa mety tsy ho vitandroany tonga izany olasaiko anao mendalana eny ihany sao mantsy tsy ho vity ty lesina sy devoir ataonao odiny ato e misy olona izany reo fantara hoe mba jereo kely aleo ary jereko hoay dada tobary mandrosa ty an-trano misaora rehetra ka manahoana raha nivo zao salama tsara daholo ve nareo aty salama tsara daholo izay mianaka mipetrapetra re mipetra dia inona ny vaovao tsy dia misy fa matsiaro dia mamangy na reo tsinatsy mba tonga any amiko indrindra fa mino tsy afaka amin'ity fianarany ity rery dada toa angatsy efa masana izy ity zao tsara zany anaka ezao mafy ihany raha mbola azo atao ka tato verivery saina ny fitadiavana indray neny izy orbary zany ve izao ny rainy marina ve zany ry mino tsy rariny kosa ve ara mba manontany izay raiko tsy mbola hitako hatramin'izay niainako dia ahoana ny navalinao azy tsy maintsy nilazaiko azy ny marina sao mantsy manimba ny fianarany sy ny fiainany izany na ny fisainany ko aza izay tokoa aloha ataovy tsara ny fianarana anaka fa aorinan'izay dia viteo indray izay tadiavana ny rainao zao rery mino mbola betsaka ny zavatra tsy fantatrao na dia ny mahatonga anay sy bary tsy hifakavoto izao azy tsy azoko inona ny tia neny ho lazaina anao koa anaka izay teny ranivo izay indray zao dia ampiasa sainanao fa mbola misy inona indray koa ary izao rery mino tsy izy akory io dadatonao io fa namansetra rainao ihany ahoana tsara zany naman'ilay hoe raiko ve fa tsy mpianada akory ve anareo sy dadatory neny no everiko fa cousin sy cousine tsy anaka tsy izany nefa kosa izy aloha nahatoy izao anao niantoko amin'ny fianaranao nanomboka treo amina kilasy 5 ianao ka hatramin'izao tena marina ve zany lazain'ny zany ry dadatoa fa tsy mino n'izay lazaindrenao anga ianao ry mino feno zava-miafina sy mampalahelo ny fiainanao ry neny ka matoky anareo fa tsy misy zavatra feninareo atsony tsy misy zavatra nafeninay ianao mihitsy re izay mihitsy
Izany hoe zao raha vonilozany setry ny ivo dia nampalelo tanteraka ny nahita azy. Tsy ray, tsy reny, tsisy nizaniza mba azony anteherany. Kanjo taoriana kely nandozany setra azy dia tsy mipetraka tao amin'io trano mipetrahany tao ntsony mihitsy izy. Voatery tsy maintsy niala tao ahy i setra mantsy ny nandony hofatrano tao sady tsy maintsy nijanona tamin'ny fianarako ka dia nidina tany ambany vohitra tany amin'ny fianakaviany dada. Ka izay mihitsy ny tsy nahitako azy sony. Kanjo moa tapoka indray no nahitako azy teny an-tsena indray andro no nitantana an'oro mino. Tateriny efa ela indray izany saika tsy nino an'izay nilazaiko izy nefa moa resy lahatra ihany ka dia nitantara ny fiainana izy. Asa tsy dia nanaoana loatra ny voalazany fa nataony mba azahoam-bola namelomana sy nampianarany ianao. Ay ve? Izany. Mifahasa inona nataony neny tamin'izany? Asa manasa lamba retsy sy irakiraka miantsena koa dia tsy nipetraka tany ambanivohitra intsony ve tsika tamin'izany? Satria efa nialehibe ianao tsy maintsy mianatra dia voatery nitady asa mba tsara fanahy tokoa moa ilay olona nesako ka afaka nanatitra sy nakanao vao mamonjy manao ny asa fanaoko. Ny tena mampalahelo ary mino dia ny fahitako ny fiainanareo tena tsy zarizary mihitsy. Izay ny tena nahatapa-kevitra hanampy azy ary andray azy ho toy ny anabavy raita-po amiko mihitsy. Ay ve izany no tena zava-nisy ry dada toy? Izany ny zava-nisy anaka. Ary mba taiza kosa ny raiko tamin'izany fotoana izany? Tsy taiza kory izy tsy taiza izy fa teny rehetra teny ihany sady tsy mbola ndray tamin'ny zavatra nahazatra azy. Ny tsy fantany hatramin'izao dia ny fifandraisana misy eo aminay sy ny voreninao. Za koa aloha efa mba nahatazana azy ihany saingy mitady lalana hidifiana mba tsy hifanena aminy izany. Tsy afeniko ianareo koa fa efa misimisy ihany ny zanany naterany tany anelakelan-trano rehetra tany. Tsy nanafienany an'izany kanefa dia tsy nijereny akory ny reny na ady iray azy. Efa nilazainy tamin'ny fotoana sarahana koa izany. Ay. Ny fara sy izany bako izany efa niterahany daholo. Marina izany ka. I Mahefa no anarany zanany tamin'ny fara. Ny zanany tamin'ny bako indray kosa aloha tsy haiko ka fa toa hoe vavy io zazy io. Mampalahelo daholo mba manolotra kely ny Mahefa ihany indraindray rehefa mba mahita azy eny. Miasa ve Mahefa satria raha ny fahalalako azy dia efa lehibebe ihany izy raha mbola zokony mino. Eny efa lehibe ihany tokoa Mahefa saingy raha ny fahitako azy dia tsy miasa izy aloha ka toa mivezivezerany tsena iny izy no tazako indraindray. Ny zanako bako indray dia tsy mbola hitako mihitsy. Na ibako azy ange dia tsy mbola nifanena tamiko mihitsy hatramin'izay dia fa hono hoe bary teo hoe mivezivezerany tsena Mahefa. Izany hoe tsy fantatro ve hoe inona no ataony? dia tena tsy fantatro mihitsy. Nefa toa mampiahiahy ihany indraindraika. Mikasa ny anara-maso azy ihany saingy ny fotoana mihitsy ny tena tsy misy tena mila mpanafitra ny ankizy. Rariny aloha ianao raha hoe miahiahy azy bary amin'ny mahapolisy ianao tena diso riva loatra zany. Be loatra koa ny asako andro amin'izay ka tsy maintsy ny vitaina nefa vo afaka nody. Bus koa ty tsy misy tsony ny lalana mangina be dia ary izy akory mipetraka amoron-dalan'ireo maninona amin'ity andro efa hariva be ity. Oaily tena olona fantatro ty. Aleo moa dia arabainy. Manahoana tompoko? Manahoana ry sea? Salama ka. Ay ve Mahefa ary maninona eto? Mba mipetrapetraka maka-rivotra rivariva ary to ariva vodina koa ianao izany? Nisy asa tsy maintsy ny vitaina ry sea dia tsy nahita biso tsony aho. Ay ve? Ary sao dia mba misy saosy kely aloha any aminao any. Saosy? Tena raha maka mihitsy azy zany ko. Tsy izany fa tsy nahita kandra andro any. Andraso aloha.
misaotra indrindra re tsy misy fisaorana rysia izay fa manaraka indray e eny ary fa dia veloma ianao e fa izy indry mahefa olona fantatro endrika fotsiny iny saingy tsy fantatro hoe iza isaka ny mahita izy dia tsy maintsy mahame vola kely afony vola kely ohatrinona zany trinako eny indraindray ary izy manomehatra amin'ny galarona mihoatra aza kosy ve tsy fantatro mihitsy nefa ny antony hanomezany ahany zany vony ko nahoana nefa raha notaniana izy aiza koa ny misy olona ame volanao fotsiny amin'izao eo nefa tsy fantatro akory ny antony sao dia mba sipahambofinareo ary iny aza dia miteniteny foana eo anao ry vony asa tsy manao sipizany ny reniko fantatro tsara ne ny toetrany ka mahagaga ihany angery mahefa tsy afianiko ianao ry vony fa mantra ane izay na izany aza hitako fa vehivavy manaja-tenina iny ary mivavaka ihany koa ary aza manao sopotaka azy re ianao e ay hoe mpivavaka ny reninareo e ianao nefa tsy mba ohatran'izany fa nahoana marina zany saingy mahantra izay mesaka ny mba mitady asa ihany afa tsy mahita ny antony moa dia tsy fananana fahaizana ihany fijeriko anao ngery mahefa tena tovolahy maditra eny marina ny teninao ry vony maditra tsapako ane izany fa ny tsy tatiko kosa aloha dia ny faniratsiran'ny olona ny reniko manaja azy satria nahitako masoandro izy sady tsy manantra afa-tsy izy koa ane ahy azafady rery mahefa fasy dia mba lasalasa fotsiny iny mitovitovy amin'izany toetra nyrenareo izany koa nge ny toetra ny ninina ry mahefa ny tsy tovizatsika fotsiny ane ry vony dia izao ninona ianao mbola manana ray aman-dreny fa ny ahy kosa ny ahy neny ihany sisa mafy ane ny mahazo anay vo velona izay e mahefa izay sy nendrery koa nge miara-mipetraka ay ve fa ono aiza ny rainao zao vonanana o neny dia lasa tsy nijery ny nentsony koa ndraiko e izay fa lasa iza nandahoan'ny eny moa niziko ary dia tsy hita ntsony hatramin'izao tsy mbola hita amin'ny masoko kory izany ndraiko izany tro mahefa mitovy ihany izany sika ry vony za koa nge mbola tsy nahita maso amin'izany ndraiko izany hatramina kely aka hatramin'izao za lehibe izao ay ve dia iza ny mamelanao sy ny reninao izay mianaka ihany ka tokony ho tafita nge ary vony saingy anao ny tsy fahampiana moa dia tsy maintsy manao an'izay tam-bola na amin'inona na amin'inona ineny no mikaramakely mikaramoamana salamba nefa dia kely tokoa aloha ny vola azony amin'izany tsy ampy anay ko izay manasalamba veko ary nenao dia inona ny ataonao azony vola tsy mahita mihitsy ohatra izao foana isan'andro eo indrindra ne ny tiako resahany tiana ho resahana ahoana koa zao e manaiky an'izay olona saiko ve nefa aloha ianao lazao aloha ohatra hoe resaka tsy fatotra kory ve dia hoekeko ka resaka fitadiavam-bola ane ilay izy sady mila mampiasa bokony kely izay ihany aiza koa ny avitako an'izany ianao ny bokony totondronao indray mandeha fotsiny angamba dia mahatorana olona andao rehefa mifanampy sika tsy maintsy mahita sika angakaingana rery miny fa zao dia tratralina loatra sika efa mba miezaka mandeha mafy any angiarina eny fa mavesatra loatra koa reto vo mangaso etiko reto ka mila tsy zakako aiza ro etiko indray reo ity vary amin'ny gony ty aloha ty hoentinao efa mavesatra ihany koa nefa izy ty sa ahoana aleo etiko ihany ty ka isika koa niriny iny diso ariva loatra vo niala tany ambanivohatra ka atahoana retsy za rary mba misy an'io tanin'ny dada sy neny io mba azo mena olona amboleny sasahanako marina aloha izany mba nisy anampinampy ny fivelomantsika izany mantso ahy ny fitondrana azy makaty amintsika fotsiny teny somary manahiranako izao mafy ihany aloha retsy ny meny fa tsy misy mafy tsy laitry ny zoto neny misy olona mipetraka ireo amoron-dalana iza retsy izany retsy aloha retsy iny fanitsangana ndray nitenakeo voan-dalana matahotra ndao hiverina ka eno
ohatra ny tao hafahafa tokoa reto vetsiny nefa aza matahotra anaka fa izay manao ny marina tsy mba matimaty vona. Tena olon-dratsy mihitsy ireo ka marina raha tsy matahotra. Andao fa aza dia matahotra loatra ry mino mivavao ampo mangataka famonjena amin'Andriamanitra toy reny efa nampianarika ianao reny anampy antsika izy. Reto fa manatona ny asa nandrasantsika fa mimana ry vony Mahefa ahoana azo tao vehivavy anankiroa mitondra entana be dia ohatra ny avy any ambanivohitra izy izany. Ka maninona moa reny ny tena vola be nge alaina aloha izay vola any aminy rehefa tsy misy ny vola dia alaina indray ny entana. Mahefa so dia mitsangana rangafa aza mena ena fotsiny eo tsy Mahefa tena ohatrany saka to tena ohatra ny mampalahelo reto mijery azy jereo sady ohatra ny reraka be efa mila tsy afaka mamindra tsony. Aza sina fangorahana reny fiainany sika nga momba nisy nangoraka raha nona tsy nahita hoanina ka ary aza mikozy tsony rehefa efa reto akaiky reto izy ay kosa mba mahita olona ho namana ihany sika ry mino andao aloha mba hiala sasatra eto amin'izy roa eto reraka mafy azy zany ka fa inona rety to voamaika manatona nefa efa saika hoenjehana dia ahoana natao ivony koa ty to ohatra ny za indray no ataony tsara jery. Manahoana nareo rakizy mba aleo aloha mba hakaina kely eto hijanona eto fa tena reraka mafy azy zany sady mavesatra koa ny entana ny andro ty efa mba maizina nefa dia mbola lavitra ihany ry ale. Tsy manina fa mipetraha aloha makainy fa ina daholo reto entana hoentinareo reto. Vary akory sy mangazo ary vomanga ireo mba vokatra kely nomen'olona anay tany ambanivohitra matsy ireo. Tena olona mafiady koa ny fijeriko an'ireto izany. Aleo raha angatahana mangazo vomanga aloha mba misy atao kaly izao arivo izao ihany koa rehefa tsy manome dia entina mandosotra tsotro izao Neny sao mba tian'ilay tao anokotrana ny entintsika reto izy. Ohatra ento koa maka rera milina reo maka. Fa inona rety to izay heritra retiko dia voavaliny avy hatrany ohatra ny mahagaga ihany izany koa. Ahoana ry Mahefa akandreo ve tsika? Aleo ary aka kely ihany izay sady amin'izay mba maivomaivana ny entanareo ko. Maka fa tsy maninona aza tao betsaka loatra ry Mahefa izy mianaka zange mba efa reraka mihitsy tondran'ireo tany alavidavitra be tany sa tsy dia lavitra ny nakanan'ireo? Lavidavitra kaikikaiky ihany naka tsy maintsy mandeha tongotra koa moa izay fa ny vola tao sarandalana ary tsy misy raha teo. Tena mafiady reto marina. Andao re aterinay hatreny amin'ny arabe nareo fa tsy maninona aiza misahirana re anako efa maivana ny ireo fa misaotry indrindry. Tsy maninona rera neny foka aterinay nareo andao ary reraka izy eo. Aiza raha ny voandalana ny entina avy any misy vomanga sy mangazo ny entinay tokoa nge ao betsaka ihany aloha raha ohatra ianao ka hitondry izy koa matsy efa nanomezana ihany Mahefa moa sy ilay tovovavy ray Mahefa zanaka sitra sy fara ve? Tsy fatako aloha asa tsy fantatra aloha fa izay ny antsoin'ilay tovovavy niaraka taminy. Taiza ny nahitanareo azy? Teo amin'izay lalakely akaiky ny tamboravo izay re. Ny voanatazana anay anefa izy ry dadatoa dia nitsangana ilay tovolahy toreny olona nakan-dalana na nendaka reny. Dia ahoana tsy naninona ve nefa? Imena aloha nefa natahotra saingy tonga dia mody nampiresahako raha mbola sy tonga teo aminay akory sady vao maika mipetraka teo akaiky ilay tovovavy teo ane izay dia gaga izy roa. Fetsy nge io neny io ry dadatoa dia nomeniny vomanga sy mangazo kory zareo. Tena mahita hevitra marina reo mianaka izany ka marina moa. Dia zay tsy sananao ninina taminay izy ireo. Gaga koa ako fa teny akaikina tamborava koa no nahitako any Mahefa sy izay tovavy izay nipetrapetraka indray andro sady nangata-bola fa noana hono nino fa mety ho fofanaony mihitsy izany. Ka raha izy tokoa ary iny no ataony eny
amin'ny andro efa maizimaizina. asa re tena mino mihitsy afa manendak'olona iny mahefy iny mahatonga an'izany mantsy dia vokatry ny fahantrana tafahoatra sy ny tsy fahampian'ny fitiavana dia no isetra ihany mahampalaheloka ary to lasa saina be ange dadato izany tsy misy inona rehetra tsy maintsy ataoko mihitsy ahitana ny tovolahy intsy mety fa lavo mihitsy iny raha tsy miasa aloha andeha kelitra izy mianaka ay tokoa moa mbola misy asa tokony ho ataoko fa adiniko izay fa velomina reo mianaka mivelomy dadato tena tratrariva atao a marina efa mifiry zao oalety amin'ny valo alina tena aleo andeha aingana amin'ity lalanyity fa mangina loatra ka amin'ny vonoana amin'izay ry vony fa hita amin'ity ny azabe a zere ka manahoana aloha fahita amin'ny mahefa amin'izao bikako izao hoe mety any mety mihitsy zao bikanao zao ka tsy misy efatarina hoe vehivavy mihitsy ianao amin'ireny akanjo sy pataloha ary satroka nomeko anao reny milay izany raza miteny tsony aloha fa evetakaiko ty le olona aleo anao vaoko azy aloha tonga dia hipotra tampoka avy atao anaty lobolobo ato aho mba naitra azy dia tonga dia asio torana raha vao tonga eo inona ny lara zokony be inoko midaka misidiny eny amin'ny loha adrasy lesy efa mila hiazakazaka mihitsy ve lesy lahy ohatray ay ve lahy manaona letsy salama letsy ribary fa maika ho aiza aloha izy zany no tsy dia misy mahamaika ahy lesy afa-tsy ny ody mahampimeako lesy lahy ty fa misy navijela le atrany lahy tsy vady tsilotsilona tsy aloha ve lesy mba mandeha miadana dia mba mahita azay ilaina inona moa letsy no ilaiko ty andalana adala ve lahy ohatra hoe mba jerijery sipa lesy jerijery sipa fa anga moa letsy lahy dia mbola amin'izany foana hatramin'izao fahanterana efa mananotanana akaiky dia akaiky izao fa nga efa tena hita hoe antitra ality mahazava ho azy reny zanaka lahy reny ve tsy efa misy manambady sy niteraka letsy na koa efa misy vita fianarana ambony raha mba nianatra ihany sy io indray alahy raha vao miona sy miresaka amiko dia tsy maintsy zany zanako zany foana ny mba hirairainy lahy tsisy zavatra azo resana fa tsy zany velity mba mampatsiaro fotsiny any lala izy ay ve dia tena tsy misy tsarony latsony mihitsy izy ireny neveriko fa mba efa nisy nenina aza lesy alako fa zao lety raha mijery ny fomba mibandy amin'izao fotoana letsy ribary dia tena tsara le tsy mananjanaka zany no fahitany lazy fa tena momba an'izany mihitsy ny tadavako an'lahy saingy tsy hita moa lahy ratsy zao indraiko fa maninona ny fomba mibandy amin'izao fotoana izao momba an'izay indrindra no antony tadavako an'lahy zay ely zay fa ahoana ho ahoana zao letsy raha vany amin'ny fanja le sipako tsy mbola fantatra lahy zay eny eno betsaka ny sipahany lahy ny mbola tsy fantatro ary tsy misikotra ny alalan'ireny amin'ny lahy koa inge eto ny tenylahy eny raha vany amin'ny fanja aho efa ariva efa maizimaizina ihany aloha tamin'izay nisy bandrolana nakan-dalana aly ty taiza lany ny sakanany ny lalana makany aminareo mantsy nefa tohatra ny tsy dia hoe toerana mangina loatra tsy hoe tonga dia mody ange tamin'izay fa mbola nisy diafa saikaleako lesy tari amin'le tamboravo zay tadidiny lahy ve iny mangina ihany iny lalana iny fa tsaroany lahy raha ny fahalalako an'izany lazainy sety zany dia to le toerana nahitako any mahefa sy le tovavy miaraka taminy dia koa no nahitany mino sinivo azy ireo ka tadidiny lahy ve io toran'io eny le tsy tadidiko fa toizy ny teniny lahy nisy bandrolana nakandalana ao aly ty teo izy aloha tena tsy napoziko fa mipotra tapoka avao maizimaizina toatra lahy dia tonga dia namely ahy mafy zany raha tontolo fa lazaiko an'lahy tena fanina aly ty
Mampiala fa nga ingeza be ohatran'ina ity izany ny totondrondre mandeha dia efa nahafanina ny lahy tena glady be izy aloha tsy vitan'izay fa tena mbola sidina n'le ry tamin'ny bakako ny lohako teo voatsaroko fa niodina tamiko ny tany aman-danitra dia ahoana ny nataony lahy tamin'izany zany velesy dia mbola iomezana sy anytaniana very lafa inana nataoko zaza mba torana tsy ny fahavoazan'ny langy le sy ny mampime ahy efa any fitantarany lahan'le izy tena mety mizanaka lahy ihany namery an'ny lahy tany dia noho iaho fa azalozany lahy mody mitanondritra lahy aveo aloha eno any lahy asana mbola nasiny tamin'inona vavako fa tena tsy fantatra ho vava ntsony fa mibindana be molotro ity sala amin'ny abeany totondry azafady letsy azafady fa sanatria akory ny fahavoazany lahy mampimeha fa le filazany lahy azy mihitsy aiza lesy misy molotra ohatra ny totondry tena marina zany raha tsy sanatia fa hoe sampona tena marina angely izy zany lazaiko an'lahy zany fa ny tena saikina lasa dala ozy lahy fa mbola nisy inona koa e so dia mba mamorona manao an'izay omezako fotsiny eto ary alahy ty za velesy dia anirloza saika nampivaho aho dia tena lasany daholo ny fitafiana rehetra tetỳ akoditra hatramin'ny kiraroko kilôty kely manga zay sisany navelany miala tiny le tsetsetra miala tiny aminahy mihitsy fa tsy tanako mihitsy ny fimezako fa dia ahoana ny fomba nodiny lahy tamin'izay torana tsy natsiary tena aloha dia nanara-ponanala ny fitafiako tory zalahy so ihany fa alina ny andro kefa tsy dia misy mpandeha loatra tsony ka mba tonga soma tsara tany an-trano any ahako tena loza tokoa zany nahazo an'lahy zany le tsetsetra fa ono ahoana dia nilazan'izany fahavoazany lahy zany ve ny tadiavan'ny lahy araky ny filazany lahy teo so dia mba heveriny lahy fa zava-bitika ary zany eny e ka inona ary no azo atao amin'izany ho zao hoe lahy vo nilazan'izany tamiko sa mbola tazany lahy manao n'izany amin'ny toerana io izy ireo amin'izao fotoana izao tsy fantatra aloha ny amin'izay e fa hatramin'iny ka hatramin'izao dia tena nylaviriko ohatrany fahasambao ny mandeha amin'iny lalan'iny nareo ingeny tokony mijery ny zava-misy any eny ary letsy eny fa efa eniko izay andalo eny ihany amin'ny fotoana izay mahamety azy andray marina tena tsy mahita olona tsony mihitsy ianao zany raha nivo oay ay ve ibary e nao koa manaitra mba mora tahitra koa ianao zany ary hoaizany to efa maika dia maika rita ka ety an-tsena anaty vahoaka ne isika ry bary miatrika lavany mpangary posika nahoana moa no heverinao tsy taitra raha vao misy mikitika fa aizany misy mivolanao aty aposika tiako aizandray mo raha lasa mipangary posy ve reto vola kely reto bary dia inona indray moa zany vidianako sakafo kely ho anjanako amin'izao fanombohan'ny asany izao ay tokoa moa efa manomboka ny asany izy izao tena niezaka mafy tokoa nge mino zany endry mihitsy izy inika endry tsy nasy mivery mihitsy fotoanany faly mihitsy aloha ry bary fa mba mijery ny fahantrana andriamanitra miaino mivavaka ataoko isan'andro izy miteny an'izany ianao ronivoka mba misy resaka kely momba ny setra tya aza lesahana amiko intsony ry bary ny momba ny setra fa ahoana e tiako dinona mandrakizay aloha ny fisiny e ka zay o lazaiko ianao aza tsy fantatra ao akory dia efa loza ry zato ianao manakana tsy resaka ny momba azy ka tena tsy tiako anie na mandrery anarany aza ry bary e zao hoe niangavy ahy izy mba hijery an'izany toerana nany an-dahan'olona azy zany mindahany olona ngahony izy ay ve mba liana ny andreny momba azy ihany ianao e tsy izany efa mahagaga ihany raha olona to azy ireny ny hoe anaiky hoen-dahan'olona ka nitapoka ange tsy mahalehilahy sady raha araky ny filazany dia tohotrany teo amin'le toerana nahitanareo mianaka tovolahy sy tovovavy mipetrapetraka tamin'ny andro ariva efa maizimaizina no nahavo azy tamin'izay le nieritreretiko hoe mahefa iny mihitsy raha azoko izany tianao lasaina ry bary dia
ny zanany ihany zany nahavandoza taminy ka izany mihitsy ny fiverako azy nefa asana tsy hay na olo-kafa koa toerana mangina loatra mihitsy ny lalana amin'ny tambora avinika mety ahavantana ny olon-dratsy mihitsy izay aloha e raha sanatria nefa ka mahefa zanany tokoa no nahavitan'izany taminy dia hiezaka mihitsy hanakana an'izany tsy maintsy ataoko aloha izay ahitana n'iny tovolahy iny hanitsy azy amin'ny lalana marina mihitsy ny eritreritro izany hoe tsy maintsy ahitako asa ho azy mihitsy izy izay ny tsara ho azy marina aloha izany robary atao fa adidy amin'ny maha olombelona anie izany sady adidinao koa eo amin'ny asanao koa ny fananany asa aloha no mety afaka azy amin'ny fanendahan'olona eny marina mihitsy izay anao izay ka izay aloronivo tsy maintsy anara-maso azy mahampalahelo mihitsy ny tovolahy iny tsy isy ray-mpananatra tsisy nizaniza rehefa mba lehilahy lehibe ihany nefa dia tsy ao an-tsainy akory ny andeha ho any amin'ny lalan'ny fahamarinana aizako mangalatra sy manentaka veny mba asa azo ny atao izay ary aloha fa sao dia tara sakafo mino ka velomy bary dray azafady fa voahitsako sy voadonako ianao azafady re aisy tahitra hoe izy ary zany mandona zany ay ramose ihany vety azafady indrindra manahoana ramose salama tsara ka sy ny manahoana zao salama tsara zao ka ela indray ianao vo hitako eny andry se fa tsy mifanojo fotsiny ary izy moa ny anaran'se mifankalala endrika fotsiny mantsika hatramin'izay fa tsy mifankalala akory marina tokoa zany mahefa no anarako mahefa eo ary fa mitombona ny eritreritro tena zanaka setra marina ty ary tao lasa saina be ianao zany ohatray azafady ry se fa nisy zavatra nahavariana kely ay mahefa no anaran'se ny akosa rabary faly malalanao monsieur rabary za koa toraka izany arono voise zao sa miantsena tsy miantsena fa mba mandendeha fotsiny ary tsy miasa ngasy tsy miasa vo mitady dia mitady lava eny fa tsy mahita fa ono aho raha tsy mahadiso inona ny mari-pahaizana ananan'se tsy izany mantsy fa mety ahita asa ho an'se ka raha ohatra se manana mari-pahaizana misazan'le asa ka tsy manana ny ahy zany ve vo nianatra kely fotsiny aho dia nijanona tsy mba nanambola nampianarana mantsy ny reniko fa inona no asany dadan'se tsy manana dada ramose raha bofy ihany nao ay ve eny ka inona raha no asan'ny renin'se ohatra ny polisy koa le rangaty antanina daholo babay sy rovohatra rehetra aleo rangahy ilozana manasa lamban'olona izy ay fa ilozako aloha ianao fa ay moa mbola misy etan'olona mbola ho toniko ary veloma ianao andraso aloha se andraso ohatray andraso fa tia misy vola kely mba midiny se kafe sy mofo sotra ramose ary ireo aloha andefa rehefa mifankahitana antsika tioza nandresaka mahefa tena lasa ho ansaiko hoe dia zao mangalatra sy manendak'olona zao foana ve ny velomantsika mandrakizay inona koa ary zany fanontaniana izany iza koa no isan'izany manendaka mandrakizay izany ary aza mampimenao ka atray le tsy fanontaniana tena tsotra ane izany ka nahoana raha mampime anareo ohatray zao aloha no azontsika atao hitadiavam-bola amin'izao fotoana izao izay mbola naoriana any tsy mbola fantatra sa mahita asafy ianao tsy mahitako nefa raha mitady koa ve tsika tsy hita raha zao foana mantsy ny andoantsika dia ahoana rehefa antitra sa hoanao zy mahefa ary mba mandefa fisainana lavitra koa ane nao zany sy koa maha olombelona ngiry mahefa tsy maintsy mieritreritra lala ihany anjarany io avy reny mandahatra ny ho avintsika ary vony ary ny fitafiana maninona
mba jerenao angeny akanjoko hoe tia iray ty ihany tia iray ty foana dia amin'ny ala vo mba sasaina amin'izay ampitsavony azo neny avy any amin'ny tompo-tsasalamba sasany ihany. Nahoana nefa raha mividy savony tamin'ireny volavintsika ireny ianao e? Ko matetika ingeny eny tsy mba mahita karama manasana lamba zany e. Inona ny tsy azahoana savony amin'izany e? Ka reny vola entiko ireny angeny ataony sakafo mandra-pahitany e. Ha? Zaniko. Fantany ve ny antony nahazahoanao an'ireny vola ireny zany? Tsy fantaniko. Manontany azy indraindray fa lazaiko hoe mikarama mitaona entan'olona izay ilay namako izay dia izay. Ohatra izany ihany koa nena isineny ry vony. Gasy ve? Tsy fantany izay azoko ny vola omeko azy. Zany ve? Ary tena mitovy fahatrana ange izany tsika ka tokony hifanara-tsaina tsara e. Hono ary vony? Tadidinao ve le lehilahy nangatahako vola efa ela be ry? Nangatahanao vola taiza? Dia efa ela oviana koa izany? Le tary amin'ny tamboravy e. Inona? Efa ela ihany aloha le izy. Ay ve, tadidiko iny. Le sipa mibofinareo. Laikako izany. Dia ahoana? Fa maninona? Nifankahita tamindray dia ahoana? Dia nilasa izy fa mahita asa ho ahony. Inona? Mahita asa ho ahony izy raha maninona ondry mahefa? Raha manana mari-pahaizana sahaza amin'le asa hony ahy. Dia ahoana ozy ianao? Nikenao ve? Enao ve adaly e? Ay zary izay mari-pahaizana nanako io. Hitako. Sady be fanontaniana loatra koa le raha sokony beko. Nasiko ny felany le ohatran'ireny polisy ireny ranga. Zay. Fa tena tsy afaka atao tsaiko mihitsy ary mahefa le hoe rehefa antitra tsika dia inona ny velomantsika. Izay hozanantsika koa mantsy tena mety ahantra ohatra tsika ihany sa anendak'olona ohatra ny ataontsika koa ve zany zareo e? Aleo re ho any zany vony a. Makarary ando fotsiny ka. Oay, tiandray misy aza. Manatsara amin'izay aloha. Mamitandrematsana ihany aloha ry mahefa. Zao mantsanatrika mitondra basy izy dia ompitsoko voatsoko etsika. Mangina vanenao koa zany basy zany foana. Aloha mahailoko inona azy ty? Atao ohatran'ireny nanaovantsika an'le tamin'le tary amin'ny tamboravy ireny. Fa ahoana moa le nataontsika tany fa tsy tadidiko. Zaho mamely totondo sy daka dia ianao koa tonga dia midariko azy amin'ny kopay. Sirary. Oay, ty fa fakaiky tonga dia itsiko. Tairo. Ino? Mama! Ino? Zay fa nenjera ary andraso iverenako indray mandeha asina amin'ity kopay ity. Iny indray mandeha neny ity. Faky angamba alohany izay. Aroka izay fa tsy efa metsika intsony izy e. Andosa vainaingana. Ela loatra izany fa tonga dia endahana daholo ranga fitafiny fa rehefa lavidavitra ry misavany ao anatiny sory aingana ary e. Aingana. Ary tsy fanao tamin'izay ihany aingana. Andao amin'izay itsoka. Zay. Andao amin'izay ihany e. Andraso. Aza mandosta fa itify ta mijanona ma. Tontolon'ny tantara. Ay mba mahalala mijanona ihany. Ary aiza le namany laha teo? Lasa nitsoka ihany izy fa tsy nety nijanona. Ary tao vehivavy sa ary le ray nandositra teo vehivavy koa sa lehilahy? Lehilahy iny ka. Lehilahy iny razoky. Akanjo meniny anaovako. Mifona re. Fa nataonareo inona le olona mivalapatra atsy ao anaty lalanao e? Nivonoanareo? Ka. Ary iza naniraka anareo anao amin'izao izy? Tsy nisy ka. Dia ahoana no anaovanareo ny olona io zao ka? Tsy fantatra zao izy io na maty na torana. Lazao any marina. Sady toa tsy misy akanjo akory ngeny aminy. Eny, nalaina daholo ny fitafiany fa mba te hanambola re izay e. Ka maninona raha miasa raha ohatra te hanamboly? Ka dia inonao koa iny niaraka taminao iny? Ny lasa nitsoka iny? Lazao sipako. Mpifankaty izany izay. Hitanao ny tranony? Hitanao ve ao any tranony? Fantatro misy azy fa nefa ny tena mety tsy mody angambany izy androany izao. Ka zao, andao ary aloha tsika hamonjy an'ilay olona tsy vetivety aloha. Avy eo dia andao aloha hamonjy an'ilay olona ao. Tena tsy. Avy eo dia tohizana indray ndray. Tena avy alao re ary ody e. Tena mametoky anao fa tena tsy hanendaka intsony izay marina e. Teneniko mahefa. Mahefa? Izany ve no anaran'ilay namanao teo? Tompoko. Fa maninona nga? Ny fantaniako valiana. Iza no anaran'ireny mahefa?
Tsy fantako. Tsy fantatra ahoany Tena tsy lazany anaran'ireny Maefa Zamentsy kosa aloha e. vao aingana ary sa efa ela ny arahanareo sy Maefa e? Efa ela ihany ka. Saingy tena tsy fantatro ny momba ny fianakaviany tompoko. Efa mba nanao ny ela zay? Efa tsy dia maninona ka rahana no mbola misy e. Miafana miandalana eo ihany zany. Ary izy reto olona miaraka amin'lahy reto lesy. Ay, izy ary no ka nytaniny e. Iza ononareo e, lazao. Aleo ianao ihany no ilazan'izany ka. Eny ary reo ny zanaka alary seta. Zanako ahoana ary bary a? Izao no izy ary fa in'olona tsara. Ity ny Maefa zanaka alahy tamin'ny fara, ary itsindray ny voa ny zanaka alahy tamin'ny bako. Tadidiny lahy tsara angamba fa nanan zanaka tamin'ireo alahy. Finona ny antony natongavany eto amin'izao fotoana tsy mbola mahasalama zao e? Zany no tondra azy ho eto e. Zany mampafantatra ny lahin'ireo zanaka alahy ireo, ary mbola za ihany koa no amboraka ny mariny eto fa ahoana e? Inona ny tiany lalazaina? Zaho no amboraka amin'ny lahy fa reo zanaka alahy ireo dia lasa mpanendaka sy mpamon'olona. Ahoana tsara hoe ty zava-doza lazainy lahy? Zany noho ny nataonao ihany rangaty iny natonga ny menadary eto toy izao a. Eo ianao mody mamony potretra io. Ato amin'ny hôpitaly tsika izao ry Maefa ka aoka mba tsy hisy femiakatra eto. Ka izy indray no milaza fa hoe zava-doza nefa avy amin'ny aminy any ela izy. Ka raha sitraka ao ranga komisera dia aleo mihitsy zay voaka fa efa hitanay sy fantatraiky koa zao fa io ihany ray aman-dreny mpamitaka sy nampijaly ny reninay ary mbola nandositra dy tamin'ny fahavelomanay koa. Eno a marina sy mazava daholo ny voalazanareo, nefa aoka tsika iandry zay tena teny olazainy. Inona moa no lazainy eo fa tsy hoe eto any ireo kagadrao fa zaza maditra, mpanendaka, mpahamon'olona. Matoa nefa tonga amin'izao toeran'olon-dratsy zao zay dia no nataonao ihany. Ary tao ato dadatoa fa andraso kely aloha ry mino a. Fantatro ny anatin'ny sainao, nefa misy teny kely tiako lazaina raha sitraka ao. Eto ny teninao ry dadatoa, miaino anao a? Eny ary. Ndray andro izay dia nilaza ianao hoe tia hitan'izany anadasy rahavaviko zany a, ka ankehitriny dia tanteraka ny fanirianao. Mifantanteraka ahoana? Izy ry mino ny Maefa, ary tia kosa ny vony. Anadasy rahavavinao reo. Ty olona vao nanateranao fanafody ty kosa no setra rainareo. Za ve manofo sa ianao no diso fiteny tompoko? Eno a? Izao ary samy zanaka setra, zany hoe ty lehilahy marary ty na reo telo menadary eo, saingy ny reny no samy manana ny azy. Zanako koa ve zany io dokotera io ry bary? Ary zanaka elahy tamin'ny ivo io ry setra. Andray, marina raha tsy todinina ataoko aty. Fona aminareo ary zanako isany, aza mena tsy ny afahadala, mifona, mivalo. Ay, mifahandeha kely aloha fa mbola miasa ry dadatoa. Manantena ny mbola iona amin'ny Maefa sy vony amin'ny andro manaraka. Tena lehilahy mpahamitaka tovovavy zany mihitsy ange zany ty raintsika ty ry Maefa e. Aza miteny mafy eo aloha ianao so enina. Sy inona ny rarahiko an'izany? Inona nefa ny antenainao amin'io lehilahy io e? Ny renintsika sahirana tamin'ny famelomana antsika raha tsy jereny akory. Zao zany zao any tena mety efa manana zana marona terana izy zay miadana sy finaritra tsara iry sa ho? Mangina aloha ianao. Anafaka amin'ny fahatrana rangavy io a? Anagadra aza mety ho tena marina. Mpanan-karena izy hatramin'izay ary sika mahantra amp'izay rangaha. Oka izay aloha le resaka fa eny io alohany izy e. Marina anaka ny tenin'ny bary. Zao vao tsapako fa mananjanaka efa lehibe a. Inona? Tsy lehibe tamin'izao zay rangaha fa ndreninay nanabe anay a. Ineny fa tsy enao, ineny. Ohatra ny tsy tia nisy resaka lava be tsony aka. Ranondraraka tsy azo rofina ny lasanaka. Manomboko izao dia ho ray mendrika anareo zanako a. Hampiadana anareo a, ny fananako dia ho fanananareo koa e. Tsy jaly ary tsy velona amin'ny halatra tsony nareo da. Matokia ary Maefa sy vony. Iova tanteraka amin'ny toetra ratsy koa. Za ange ny diso e.
mety mbola tsy salama angano izy ka miteny ohatran'izany ndao ranga andeha fa andeha hoaiza moa nareo tadio fa olana vita heliko angenareo gagadrao zay raha nga fa tsy olana ok tsy anagadra anareo a matoky anareo za ihany natonga anareo ivary lava oatra zao so ihany fa za zay nampijaly anareo zanako niaran'izao vony zao ka ny tokoa fitakaranga ty fa ny atao no hita zay mihitsy ry mahefa engany ivoaka somatsara amin'ity hôpitaly ty a fa ho hitanareo tokoa no ataoko e Tontolon'ny tantara. tody nosoratandrahary mpandray feo randremana tena tokona sandratra